Tokolasy tomboko vavy dia manantitra indray ny arahaba ho antsika mpanaraka hatrany ity fandarana eto amin'ny televisiona jiry. Fandarana manokana iarahana amin'ny fikambanana apokalipsy maneran-tany ity. Amin'ny ity anio ity dia iresaka faritra iray ato anatin'ny regionaly Antananarivo isika ao anatin'ny fikambanana apokalipsy maneran-tany. Manomboka manantanteraka fitsidihana pastoraly sy fampaherezana eny amin'ny fiangonana manodidina Antananarivo indray amin'izao fotoana izao. Ny filoha maneran-tany ny fikambanana apokalipsy ny pasteur Mayol Vady sy ny ankohonany. Ny fiangonana Antanandrano izay ao anatin'ny paroasy Sabotsynamiana ny Sabotsy raika amby roapolo janoary teo no vanginy tao anatin'ny fotoam-pivavahana lehibe. Ity komono nanatanterahany ity fiangonana Antanandrano ao anatin'ny paroasy Sabotsynamiana ity ny fanomezana haja ny ray aman-dreny misy ary ny fotoana nanatanterahana ny fifampiarabana no izao taona vaovao 2024 izao teo amin'ny filoha maneran-tany mivady sy ny ankohonany sy ity fiangonana atao Antanandrano ity.
ny fifandrorana fanomezana tao anatin'ny izay rehetra izay ho an'ny pasteur Mayolina Mavaty sy ny ankonany kosa dia tsodrano ho an'ny fiangonana no nasitriny izay fifampiarabana sy izay fanomborana fanomezana ho azy ireo izay rombe folo izao ary indrindra manolona antsika eto ny ray aman-dreny ara-panahy dia ny ray aman-dreny filompanorona n'izao fikambanana apokalipsy izao dia fifaliana tokoa ho anay eto Antanan-drano ray aman-dreny no miara-banao natratra izao taona rombe folo izao ary natratra ihany koa ny teny fanefa izay iainantsika tao anatin'ny fikambanana indray amin'ity taona rombe folo ity faly dia faly tokoa izay satria tsapanay ny fitiavanao anay ny amin'ny tsy anadolonao anay isaky ny taona vaovao tahaka an'izao satria zanam-piangonana tsy dianao voalohany izahay isa-taona izay fifaliana izay mba anehoana izany dia indreto ny fiangonana hitsangantsika fiangonana satria anolotra izay nety tsika tsy raray avy ho an'izany ray aman-drenitsika izany dia noho izay fifaliana izay mariky ny fifalianay ray aman-dreny dia manolotra ireto fanomezana ireto izahay ireto no voatsirambony tananay kely dia kely tokoa izy ireny nefa lay Andriamanitra manakarepa-soavana no maneno izany tega masitsika maro ny fifaliana amin'ny izay ray aman-dreny tiany ambara aminay satria ny mpanao politika dia miandro fantatra izany rehefa misy ny kabary ny avoa ny zanako akeo eto Antanan-drano dia manantena ny vaovao mahafaly avy aminao indrindra ny izao asara manitra izany Timba maditra kofokofoko ao anatiny eo dia efa ho an'ny pasteur aho izy vodelety rehefa tsara dia hoan'ny tsara izy
raha be apetraka zany lolona fa tsy mbola tsy vitany votsy koa zay ihany mbola narahantsika vola makarena moa zany fanomezana zay tsy mieritreritra an'izany aloha dia hoe efa mieritreritra zay efa vita tery ambomarina ny fiarabana kay mbola misy tsombotsongony ihany latsaka avy any zany dia tsy hitanay zay aneonan'ny fifaliana fa dia misoratsika mankasitraka fa fitiavana lehibe nataotsika ankoatran'ny izay fitotompo vavahana lehibe izay dia izy raha teo no nizarany hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay noraisina indrindra araka ny perikopany fikambana apokalipsy dia ny voarakitra tao amin'ny Ezekela ny toko 7:5 ka hatramin'ny 9. Teo ihany teo ny filazantsara araka ny Mateo ny toko 10:9 ka hatramin'ny 9:20 nofaranana tamin'izay voarakitra tao amin'ny bokin'ny apokalipsy ny toko 7:4 ka hatramin'ny 12:20. Ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao, aleo mangatsika na ho mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao, fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory, ka tsy fantatrao fa ianao no lay ory sy mahantra sy malahery sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro-hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny hafa mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy isehonao henatra eo amin'ny fitanjahana, ary odi-maso ahositra ny masonao mba iratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa mazotoy ianao ka mibebaha, indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondony, ary misy miainy ny fiako ka mamoaka mamoa ny varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Fiarabana moa zany mikatry ny taona dia efa nataontsika teny Ambomarina, dia androany miarabantsika indray zany amin'ny sabata voalohany eo anantsika eto amin'ity toerana eto Tanandrano ity, satria dia isaky ny sabata voalohany ray ala ivoaka amin'ny fiangonana Foibea dia atsika eto Tanandrano foana no mahazo tombony fanginy paster asina foana sy vatiny voalohany. Ohatrany misy antony manokana zany amin'ny evina ara-panahy fa ny olona mety tsy mahafantatra, mety misy dikany lehibe koa zany raha raisina ny fahatongavana ty isaky ny voalohany taona ny sabata hatra voalohany dia manana tombony manokana tsika, satria matetika ny zavatra vaovao zay hitranga rapitso sy raha fatapitso dia efa ampahafantaran'Andriamanitra milohany atsika. Androany dia gagabe raha nahitan'io le perikopa io dia tany amin'ny taona 2011 nefa nandaminana sy nandafetana an'io, tsy narafitra izy ty mba hifanaraka amin'ny toetrandro androany sy zavatra mety hisy androany, fa dia perikopa anatin'ny taona io dia izay mitrango mitrango. Misy vaovao kely ty izay tiako resahana amintsika. Alina hoe mitenena Jehova fameno ny mpanomponao. Zavatra telo ny resahany tany. Za tsy mijery an'ity perikopa ty zany raha tsy sabata. Indray ary dia efa eto aho vao manontany hoe inona ny eo. Diteny tamiko ray aman-dreny Pero tao hoe aona inona ny teny vakio, dia vakio aho le perikopa. Dia rehefa namaky azy eo dia gaga. Fa io Ezekela toko 7 manomboka ny 10 ka hatramin'ny farany no tenin'ny meny Jehova na alina.
telo ny zavatra azoko alina dia eritreretintsika tsara l izy fa tena miteny antsika mihitsy Jehova. Ny voalohany meko antsika fa ahitantsika azy ny zavatra hitranga raha pito sy raha afakapitso fa raha natsiarotsara isika tamin'ny taona 2008 vao nanomboka ny janvier 2008 teto dia tamin'izay a ivelentsika kely zany tantara aloha alohan'ny jerevantsika nilay vakiteny rehefa avy eo janvier ohatran'izao no teny Jehova Isaia 9 teny nomeny antsika tamin'izay. Raha misy atoko 9 dia niverina io raha niverina teto a janvier 2009 verina ihany io teny io zay atoko 9 namoka ny 2007 izy io ka hatramin'ny 12 sy 13 zay atoko 9 zao voasoratra 2007 misy afoa ihany ianareo firenena nefa mbola horingana mihitsy ianareo ary meno ihany tany lavitra rehetra misikina ihany ianareo nefa mbola horingana mihitsy misikina ihany ianareo nefa mbola horingana mihitsy makasaina ihany ianareo nefa mbola hofoanana izany milaza ihany ny teny nefa tsy ho tanteraka izany tsy akory fa aminay Andriamanitra. Alleluia. Zao nolazainy Jehova tamiko raha manindry mafy ny tanany ka nanariny tsy andeha amin'ny fahaleny ty firenena ity aho. Aza mba lazainareo tetika fikomina zay lazainy ty firenena ty hoe tetika fikomina ary aza mangovotra zay atahorany na mangovotra ianareo. Jehova tompony maro no asino areoko izy ihany no atahoranareo ary izy ihany no angovitanareo. Raha tsarotsika tsara teto Antanandrano 2008 janvier dia nivoaka io teny io resaka ny firenetsika miteny ihany ireo laza teny ihany ireo isavoaka ihany ireo ka tsisy tanteraka akory izany fa teorika janvier 2008 volan'ny filora valomanana ny teo eritrerety koa fa tamin'izany koa tsika nefa nazany hoe tetika fikomina ary efa ndresana tsika tamin'ireny hoe io tetika fikomina io zay tafiditra amin'izy io tapato fa iangaviato amintsika le izy raha nivoaka lefa aminanina tamin'ny 2006 tany Frantsa zany ary dia le olona tondrony Jehova mihitsy anao azy no nanao azy nitsangana teto tamintsika fa ny magaga dia tia na dia efa tenenina le izy efa lazainy Jehova melo dia mbola misy olona voasarevitra ao anatiny ihany ohatra na maso fa tsy mahita raha zazy manana fitafiana nefa mitanjaka mahiratra nefa jampo dia efa ndresahana tsika ndresahana n'io teny io koa fa tena anjavatra mbola nilaza teny ihany izy mbola sasa ihany za zao mbola misy fampanantenana be da be natao tamin'ny 2008 vao nigatona 2009 verina io teny io verina io teny io ty firenena ity mandany rano sy loha zay misy nonoka ary mifahalendrizina sy ny zanaky Maria dia ino ampiakariny tompanafitra azy ny rano be sady manonja amin'ny omby ary masoandro rehetra ho tondraka masondrano rehetra ho tondraka ary moron rehetra ioarana dia efa nasehotsika ny zavatra hitranga tamin'ny 2009 zany raha mbola taty amin'ny janvier 2008 zay manamafy ny faminanina nivoaka tamin'ny 2006 tany efa izany ny zavatra tany dia lazana daholo na ny fiangonan'Andriamanitra na ny firenen'Andriamanitra zany lazana hoe zao ny zavatra lazainy Jehova zao ny hitranga retirety teniteny fahatany zao fa ny any zavatra tena hisaoraka an'Andriamanitra zany reny ny porofo fa ataontsika Andriamanitra vonatra le mpanjaka haleluia. Za zany tena ianareo aza manaraka ny ataoko fa nareo tsy mitovy amiko iniko tsy maka teny amin'ny Jehova mihitsy a
raha tsy manomboka sabatarivo somahalika zany famadrisiny herinandro tsy maka teny mihitsy fa dia vavaka fotsiny natao ohatr'izany satria mafibe le mahazo tena avy amin'ny Jehova na nilaza azy hoe so izy faminarena vaovao anahiranao ndray nilaza azy aleo tsy meno anao fa dia vavaka fotsiny Jehova dia izay za tsy tenenary fa eno ray zany dia zavatra nomeny voalohany Davida misorana mpanjaka Samuela voalohany toko 4 ino teny nomeny Jehova tamin'ny taona 2 arivo tamin'ny taona 2 arivo le nilazana ny faminaniana 2013 ino teny nomeny Jehova mankandiny faina vakitsika ka hatramin'ny 14 Samuela voalohany toko 4 andiny faina ka hatramin'ny 13 ary no mitonga teo ireo dia mijery any Eliaba izy ka nanao hoe nivoatsy Jehova tokoa ity eto anatrehany hoy Jehova tamin'ny Samuela aza mijery mitarena na ny avy mitsanganana rehefa nilavitra izy fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'ny Jehova fa ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo ary dia se niantso ny Abinadabo ka nampandala azy teo natrenin'ny Samuela vo izy tsy tiany Jehova ary dia se nampandala hoan'ny Samuel indray fa hoy izy tsy tia hoan'ny tiany Jehova ary dia se nampandala fitolahy tamin'ny zanany teo anatrehan'ny Samuel hoy Samuela tamin'ny Jese tsy tiany Jehova ho ahy reto ary hoy Samuela tamin'ny Jese tapiteto avokoa ve zanakao lahy rehetra dia hoy izy ny fahalalàna sisa fa miandry ondry izy ary hoy Samuela tamin'ny Jese manerahaka azy fa tsy petraka iny antsika marabatonga nety dia nalirika izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady bary maso ny tsara tare sady bokosy zany ary hoy Jehova mitsangana misory izy iono izy ary Samuela nanday nitamboka fety dilipa nanosika azy teo miralany ary fanahany Jehova dia nilatsaka tamin'ny Davida tamin'ny andro iny dia nitsanga Samuela nakandamo fa ny fanahany Jehova efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tamin'ny Jehova nampatahotra azy dia hoe soranam-panjaka mampatonga ny filazana hoe président Demetrius io teny nivoaka zany dia narefaka daholo mizokon'irena rehetra tsisy izy ireo izy anteo ny faralahy raha ohatra ka tsy faralahy za tamin'ny zanako mamana fa zay zanako dadanay tany ambadiko ny tambony tany tsy ady mena volo bokosy fa zanatrerany za le bokosy nazany tsisy nareo bokosy ahoana ary fabasy la mety amin'ny avambo aloha tsisy davatra ny dinino azy zany hoe tena za ty lazay Jehova ty zany fa hoana ny ilazana zany amin'ny vahoaka fa rehefa vita zay osotra zay mbola teo mpanjaka tamin'izany fa iosotro nandeha mbola izy ny mpanjaka teo tamin'izany Saoly zany za tamin'ny nazainan'io dia mbola nisy président teo tamin'ny 2000 izy ny président teo izy ny solon'ny Saoly teo izy Ravaly zay tamin'ny 2000 teo sa dia materaka tamin'ny 2002 ary nareo raha tsiraka tamin'izany nisy fanahy Jehova nilatsaka tamin'ny nampitahotra azy tena ny olo tokoa le mpitondra tamin'izany fa mbola nisy mpanjaka mitondra teo fa nio sy efa tonga taminao fa ny fotoana miandry ny ohatra amin'izay tsy miveriny fa zao izy miveriny ty 2012 ty miverina le tena dia alina io dia ny faharondra telopolo indray za
zalahy moa fahafito amin'ny telopolo ray ny zavatra sarotra na amin'ny firenena na amin'ny fiangonana ohatra amin'ny fiangonana mitsangana nitetika fikomina mitsangana ny fanenjena ny firenena sy ny rehetrarehetra ny menasy isan-karazany mitsangana dia matetika io teny foana ny meny Jehova rehefa voavaky ny Jehova zany natao pourquoi to taditrotra raha misy problème manokana fiainako sisy taditrotra io foana ny teny omeny na atao amin'ny fiangonana zany na manokana na amin'ny fifandraisana amin'ny fitondram-patsakana sy ny firenena dia zao foana ny teny azy mitsara ny fahatezerana ary mahafoiza ny fahavinerana aoka tsy rehetra ny fahatezeranao fa ratsy mihafarany zany fa ny mpanao ratsy ny fongorana ary zay miandry ny Jehova no andovany tany fa rehefa afaka kelikely dia tsy hisy ny ratsy fanahy andinika ny fonenana anao fa tsy ho hita izy fa ny mpadevitra kosa andovany tany ka iravoravo amin'ny be amin'ny fiadanana ratsy fanahy manao hevi-dratsy hamelezana ny marina ka mity vazana aminy ny tompo mome azy satria fantany fa tonga ny androny ny ratsy fanahy mampitsoaka ny sabany ka manenjana ny tsipikany mba hampikarapoka ny olo sy ny malahelo ary hamono ny maitsy lalana dia ny sabany tsatoka amin'ny fony any ary ny tsipikany ho tapatapaka teny io zany raha vo misy zavatra problème ka tady safoka meny Jehova na foana io teny tandremo oka tsy rehetra ny fahatezeranao tsy voaray le reny mpianakaviana na le raitana dia riana le mizaza io kaviana tena mikapoka am'zany ny tena zany hoe tena ohatra hoe tsy zanany ohatrany hoe mikapoka aliky tonga dia arak' zay ay mihitsy tsy rarakona dia afaty ah rehefa tezerina zany rehefa tony fo rehefa avy eo fa supposons tonga efa ny fikadrana zany le olona vo tony le fo any izy hoe raha tsy reto fatezerina tsy zao olombela rehetra tran'zany na pastera no tran'zany pastera tran'zany misy avy tena mafisafoka zany na ireny mitety ny teny radosy efa fenao mamody calme fotsiny tsy mody anina fotsiny fa ato anaty ato dia vakina tao hoe ny olona ohatsy izy mijery ivelany fa Jehova mijeriny izy ao anatin'ny fonao fa misy zavatra ataon'ny olona tena mahasositra anao zany mihitsy tena misy tena zavatra tena mahasositra na mieritreritra anazy le olona miresaka any dia ny fitady-dresaka koa tonga ao alitiamina fa mandreraka na nymeniny zany aza miresaresaka zany resaka ame bitabita sy reny fosafosa sy mandreraka dia terehatra foana ny fatezerana iverana le tena oka tsy rehetra ny fatezerana ary naty zavatra tena tsy tiky mihitsy ary tena harako mihitsy dia tire mandrava fiangonana za renaka mitototoky enao tonga andrava foso tsy mifanaraka aminao zany dia tady trotra foana le fo tena zao oka tsy rehetra ny fatezerana fa ratsy nefa magnano hoe tsy meny le commune na district autorisation anaovana le conférence sy namana sisy aza président ataoko mamay oka tsy rehetra ny fahatezeranao tsy mety oka tsy rehetra ny fahatezeranao ireo aussi izy fitaova-bidina alefa andreo tsatoka aminy fa nanomboka tamin'ity faraparany 2010 ty makaty tsika 2011 2012 tonga foana enina foana menasy de mot tonga ty eo misy kokonina vitalena anao mba sy migarda koantsika fa zao vo miresaka azy satria zava rehefa tsisy atahoro atsika lisy fa hoe aleo za foana ny mitebiteby lisy fa tsy zarina ny vazamitany sao tsy resako am'zany hoe misy menasy zao fa zao vo miresaka ao anatin'eo zany
tratra foana satria mavantatra ny manao azy zao no anao azy aoka tsy rehetra mihitsy fa tezeranao fa aona izy nilazany azy ndiny faharoa-ambin'ny-folo raha tsy fanahy manao hevi-dratsy amelezana ny marina ka mety vazana aminy io zany le menasy mandeha aoka tsy rehetra anao Jehova ny amety an'ireny aza mamaly an'ireny amen io no tena faharoso satria mafy be zany io atrato amitsika mafy be io ataky amitsika io mampatonga diteny faleva teo ena mbola misy koa io sofonany anatena otomiany mialahy ianao fa zany resaka n'izany ihany mialahy ty fa ty fiangonany ty tsy mandeha am'izay teny te andanana fa iza mitondra ty fiangonantsika ty Jehova mitondra ty ka raha tsy mety anao tsony lany andana miany dana mankany episy karô fa tsy atony nandotorano a rehefa tsy mitovy jery-tsony dana mandeha de misisiny ale ka raha misy resaka andrebrebetsika hoe ahoana zay ty sy nama tsy sisa hoe tsisy ahoana fa raha tsy mety aminao dia dana mandeha de misisiny ale fa neny dieva maniny ty tonga teny betsaka hoe roso toy tsampody koa mbola betsaka ny miandry eo misy fomba stratégie be da be amerenany olobalany to rehefa teneny kireo izy ny olo izy ty moa zany de efa tsy maintsy apocalypse de tsy maintsy atao batisa re rano kapahana zany zay vo afaka miaramazy tsy mety hiditra ny raha niarato ao izy rehefa tonga ao vo hiteny président de manimana daholo izy manaiky daholo tonga ao fitondranytsika izy namerika atsika eo tsy Jehova de mora amizy ireo miteny hoe tena Jehova tontolo mombanareo mba anaraka namokozy efa tsy zay te hiditra tsisy terenina zay tsy hiditra tsy volazy ny amina hoe inona ndray izy ty politika zany le maloto politika zany le lainy alatra vononona tsy adela ny fanotona ndray zany aiza moa misy iny ty taiza moa misy en'Andriamanitra sy Jesosy io taiza tsy tany lanitra de manontany antsika ny lanitra ve maloto sa madio ary ny tany raha hoarina ny lanitra manao madio sa maloto iny nataon'le zanak'Andriamanitra tany an-danitra tany naninona izy tena fatana rehefa maloto io de inona mavoaka an'Andriamanitra anao tsy de hitsangana ianao amonjy an'ireo olona reo ianao ndray zany anamasy tena zany kikiky afa zay masina nareo maloto tolera zay nipianatra tamin'i Jesosy izy fa any mpanoto amaniny ena de etanao tomany to tonga Jesosy tamy ranomasina kotrokotrany jangajangy eo vehivavy tsy avelany anasany tongony amy ranomasina zany le olona misoasoasy Andriamanitra mioto akany amin'ny madio tsy marina akany amin'ny izy no vavolombelona zany tsy tsika zany ko fa mbola mpanao risoriso mbola mpangalatra ianao mbola mpanao zavatra tsy manjary ianao iso io fa miady atrano ko zany tsisy ny olona tsy anao mitembiany misy olona miresaka an'izany mavady ty atsezitsony ty de votsy ny namany de rehefa nijerevako any izy nididinena hoe teto amity toerana ty taloha misy doany teto de zay tsy miorona toka izany avesy andralahy fotsiny izy tsy miorona to teto zay tsy miorona tao raha nga iny tsy foana de to manakobana ny rano ao fotsiny de kobaniny eo tokoa ny sasany de zay voakobana loko tezitra ihany koa za mifanakorotana raha ty izy miaka ndray vozana akanjo mihitsy tena misy fahivaka teto amity tanany tsika to de tsy tabafika eto anao tena misaza zay de tsy mbo miteny mihitsy fa ty zay sasy ino ary mito andaosonao atsy zay
anao izy le fanao am'le doany rehetrarehetra io teaka daola eo iaty nyvoana ao tsara zany azo le teny io alina tena tsokontsika fa tena varoarika ihany sady amin'ny mahaolona zany tebiteby any tena amin'ny mahaolona hoe de tsy maintsy ho zany hoe jehovah ny afaran'ity firenena ity ezakely toko fa fito manomboka andiny fahafolo zany hatramin'ny farany vakiko daholo le izy de favarazavaiko izy za androany sabata nefa ty teny mandriva zavatra hitranga androany zany izy ny androany zany mety hoe taona satria nyray andro sinoana taona iray ara faminaniny fa mety ho androany présent androany koa izy ty mety mandray roa le faminaniny indro ny andro indro miakaiky iny miseho ny anjaranao mamono ny tsorakazo manarobona amin'ny avonavo ny fanaovanankeriny dia mitsangana ho tsorakazo amelezana ny faratsiny tsy sisa itsony aminy na ny ambarony na ny areny na ny zava-mendrika eo aminy miakaiky ny fotoana atombotra ny andro aoka tsy faly mividy aleoka alehely mivarotra fa hiara-ny fahatezerana am'rehetra ny amarony rehetra fa ny mpivarotra tsy mifidian'izay efa lafo na dia mbola isan'ny velo laza izy fa ny fahitana amin'ny anjon'ny amarony dia tsy tsoka ary tsisy ampahery ny ainy amin'ny ainy efa nitsoka ny trompetra izy ka nahavanina ny zavatra rehetra nefa tsy misy makany amin'ny ady satria hiara-ny fahatezerako mirehetra ny amaroany rehetra rehetra ny zavatra no enivelany miarety malingy ena sy mosary kosa ao anatiny izay any atsa dia ho fatitapatra ary zay any an-tanàna kosa dia ho levy mosary sy narety mandringana ary na dia misy afa mandoso tasa dia ho eny terim-botra ihany izy ka toy ny voro mahailala ny doasaka izy rehetra dia samy mitoroko avokoa no ny eliny iravoravo tanana ny rehetra ary rano loalika rehetra isikina lamba fotoanana koa izy ka hanafitra azy ny horohoro eo menatra ny tava rehetra ary iborona alohan'izay rehetra ny vola fotsiny dia arena eny an-dalambe ny volamena nataony maharikoriko ny vola fotsiny tsy ny volamena ny tsy avonjy azy amin'ny andro fahatezerany jehova tafotoiny namana meloko azy fa ny firaviny tsara tare dia nataony rehare sady nety nanao ireo sary fahavetavetana dia ireo zava-dratsy koa izany lefa nanaovako ireno zava-maharikoriko azy ary atotro babo eny an-tanany hafa firenena izy eo atotro babo tanany hafa firenena communauté misy adeky fana amin'ny tany ka olotoyny ireny izy dia iambo azy koa ka olotoyny ny rakotro fa hiditra ao amin'ny mpandromba ka andoto azy manefe gazy fa efa feny fitsarana amin'ny fandatsahan-drano tany ary feny fampahorena ny tanàna ka dia tondra zay gentilisa ratsy indrindra ary ho lasa amin'ireny ny tranony dia tsafo ny avonavo mahery ary olotoyny ny fitoerana masina gentilisa ratsy fanahy indrindra lasa amin'ireny ny tranony raikitra indray zany miakandrombandromba ny fandringanana mitady fiadanana izy fa tsisy mifanotona ny fandravana ary mifanandrify ny filazan-dozo dia manontany fahitana amin'ny mpaminany izy fa tsy misy lalana intsony ampisolona na fahendrena amin'ny atom-panana fa fino io moa manontany fahitana amin'ny mpaminany za zao maleriry mbola daholo ny lalaroa hitady izy ahoana tsisy tro tomany ny mpanjaka eny tafamparanjonana ny andriny ary angovotra ny tanany vahoaka araky ny aleny no ataoko aminy ary ho tsaraiko araky ny fitsarana nataony izy ka dia ho fantany fahaizahanytsy dia zavatra tena manaitra be amin'izy ty anarany dia mifito amby folo sy valo amby folo iravoravo tanana ny rehetra ary rano loalika rehetra andoalika riny zatsika andoalika ny rano osa ny ranomba andoalika ny ranomba rehetra isikiny ramba fotoanana koa izy ka anafitra azy ngororo menatra ny tava rehetra iborona alohan'ny
zay rehetra iny menatra tava rehetra io le olona le manompanopatsika daholo reo inona koa zay mpaminany samika ako nisy anjany zao hitany io a dia nareo olona reo menatra mifanenantsika satria na ivava tamitsika daholo le mitavata mela ataonareo fitahndreo nareo dia mbola tsy mahery riany masonareo menatra ohatsy izy tavan'reo vao mifakahitansika eny sasareo dia vivilany fa tsy teresaka tsony eterina zany mpanohatra sy falevateva sy mpanopanopandreo na reny le fianakaviana be vava e tena nitsika mba mitaraina an'le fianakaviana dia miala tamin'ny apocalypsy tao rehefa miala tanoro ampina e ritsainampanay Andriamanitra voalaza ohatran'izany menatra daholo fanagagana rehefa andeha hivoaka andrano zay niteo zany la zaka tamin'ny madamiko tena grave tena manjavatra iseurapitsabata oe fa tia teny meny Jehova hoe ino ny andro ino miakaiky tonga zany fotoana andeha roa ambin'ny folo miakaiky ny fotoana atombotra ny andro dia tena fa atombotra mihitsy zany ny fotoana tsarotsika tsara tamin'ny farany fotoana 31 décembre tamin'ny 2010 tsika nolazaina hoe manamboara vatsy fa rehefa afaka telona dia hita ty Jordan tenareo ka hiditra amin'ny tany zay nampanantenany Jehovandriamanitra anao anareo novanareo 2010 afaka teloa 2010 2011 2012 zany le telo taona hitany Jordan niolony Jordan tondraka mihoatra ny molony tena miresaka rano tondraka tsika efa itsika ny kodiny dia afaka telo taona zany nisy tondra-drano be ndray ohatra hoe ohatra ny molony ono taka ny tamisy atoko favalo mbola mafisy ny titelikely reo aloalika an'iny ny ranomba raviravitanana ny rehetra tonga ny orooro ratsy indrindra ary lasa nireny ny tranony ho avy ny fandringanana hitady fiadanana izy fa tsisy mifanotona ny fandravana ary mifanindry ny filazan-dozo inzao avy n'inony dia loza zay tsy misy toazy inzao ny farany eny mbiakaiky ny farany mifoamely anao iny ndrefa mbiakaiky iny mbiakaiky ny anjaranao roponina amin'ny tany mbiakaiky ny fotoana efa tombotra ny andro akoranady fa tsy fiobina eny atendrombohitra dia tena gaga ny typerikopy teo nanomezan'Andriamanitra saina nanao nyty tsy zany nanao nyty sao dia venako tsy anao ihany efa milafindafo azy hoe dia ataonao calcula arak'izay metimety amin'ny tanàn'olo izy hoe raha zao zany dia zao zany dia zao zany dia zao zany lereka io latobe iny ry atobe iny calcula fotsiny any fa ty zanfa aminanina zany fa olo latobe niara be tany États-Unis tany Israely zany daholo tena gaga fotsiny any za tsy nanao nyty ary tsy mbola nanao nandafina be perikopa reto atra am'izay na hoe mety natany amiko dia hoana sao dia misy amboarin'ny paster hoe sao dia misy ambamboariny ity raha makao amiko izy hoe anao perikopa dia ty paster hoana nanaovana azy dia ataoko an'izao zareo dia ataotao fatany any fotsiny aza azy niko tsy mamaky an'io mihitsy a rehefa tsaka sabata fa tonga ty foana antaon'io reo manodidina anareo iny mivaky teny paster izy hoe ino le perikopa io vaky olo dia vao mandeha rehefa mivaky teny perikopa dia raha vitako hoe mifanaraka amin'ny zava-misy dia tonga dia efa tsy mijery ana hoe aizanao koa no tsy mitovy aminary ny olona so mba izay za ko tsy anao manazany amin'ny sabata fa dia afaka hita amin'ny tanànao fa ianao aloha mbola tsy maintsy manohana retoteny hoe inona no resahanao inona no atao manjary manao bilibilay fotsiny a dia matory ny olona satria efa manomboka zao fivadikany apadeos pasterela io le farany eny mbiakaiky ny farany mifoamely anao iny indro efa mbiakaiky ny anjaranao roponina amin'ny tany mbiakaiky ny fotoana efa tombotra ny andro dia akoranaty fa tsy feobina eny atelo ary vetivety foana dia ampidiniko aminao ny fatezerako ary tanterako aminao ny fahavinirako ka ho tsaraiko aratiny alenao ianao ary tambesatra aminao ny fahavetavetanao ary tsy antranao ny masoko sady tsy amindra fo aho tambesatra atambesatro aminao ny lalanao ary ny fahavetavetana dia eo aminao
fa dia ho fantatrao fa izaho misy ao izy zaho Jehova fa Jehova no mamely io zany zavatra tsisy azo atao ntsony tsy azo atao ntsony fa dia mivavaka atsika mivavaka ho an'ny tenatsika mivavaka ho an'ny ankonatsika fa tsisy azo atao ntsony tsisy azo sakana efa tonga ka linina zany dia io le teny faneva tamin'ny 2010 afaka telona hita ninona ianao izy zota tsy manana an'izany afatra zany ho any Egyptiany na ny Syriany na ny Gentilis fa ny zanak'Israely any nomena an'izany afatra zany alleloia tsika nomena an'izany fa tsy nomena an'izany ny katolika ny protestant ny episcopalienne ny sectaladiste na sabatiste tsy nomena an'izany zay zavatra lianatsika aloha ao zavatra miany antsika aloha efa mpahafantariny hatramintsika na loza io na hosoa io na ho ratsy dia efa manina foana izy laza meloha hatrany hatrany izy dia
Siseo fananatreako sy mitondra fanatitra ny olona ny olona samy mitondra raha zay zakany avy amin'ny fanambinana izay fomen'Andriamanitra azy fa entinareo ny fanatitra sy mbavolonkarena ampirampiraketako mba sykaninao ary za toetra amin'izany aho inao Jehova tompony mamy raha tsy vato mba raha manalandra ka notsafy fitena fena miampo anareo dia asika teny mafy ny valalaka tsy animba ny vokatrareo dia avanimbony voalobokareo hoy ianao Jehova tompony mamy ary nareo dia ho tany mafinaritra satria notahiny Jehova ka dia ataony firenena rehetra hoe sambatra ianareo hoy ianao Jehova tompony mamy eo voavela henoko ary zay mitondra ny fampolokarena dia isokana mbaravarany lanitra raha iresaka manokana kosa ity fiangonana ao Antanandrano ity isika tsara ny manamarika fa ao anatin'ny régionaly Antananarivo paroasy Sabotsinamiana no misy ity fiangonana ao Antanandrano ity ny fiangonana ao Antanandrano izay tsara ihany ny manamarika fa dia iray amin'ireo fiangonana eo anivon'ny régionaly Antananarivo azo ambara fa dia miroborobo tokoa tsy mahagaga moa izany satria dia eo ampanatanterahana tanteraka ny fananganana trano fivavahana lehibe tsara sy manara-penitra ity fiangonana ao Antanandrano ity aka ao amin'ny fokotany Antsahatsiresy ao anatin'ny commune Sabotsinamiana no anatanterahana izay fananganana izay misy raha teo moa ny resadresaka izay nifanaovana tamin'ny voalohany ity fiangonana ity araka izao manodidina indrindra ny fiainan'ny fiangonana sy ny asa fananganana trano fivavahana izay Lolona Jeremia filoha zanam-piangonana eto Antanandrano nanao amin'ny fandaharam-potoana zany tamin'ny taona raiky amby sy roa iny teo amin'ny resaka fandrenana fiangonana teo amin'ny resaka fandrenana fiangonana tokoa moa raha ny taona raiky amby folo sy roa arivo no atao jeritodika dia tena atao hoe mafimafy ny asanay tao tany amin'ny voalohan'ny taona tany amin'ny volana avril raiky amby folo sy roa arivo zay ny tomboka zany nanao ny fanarenana ny tany tao Antsahatsiresy satria somary nanao ambaratonga ihany zay tany zay dia zay no asa voalohany nanarina ny tany nanao azy apla dia taty amin'ny volana jona raiky telo amby folo jona zany no nanao nametraka ny vato fototra izahay taoriana ny fametrahana ny vato fototra zay dia niainga avy hatrany ny fanatanterahana ny asa ny fanamboarana ny fototra izany somary mafimafy ny asa satria nisy ihany ny ataontsika hoe batery lehibe zany namirika soutènement mahatratra any amin'ny 2,50 m tany ny ahavony zany aty amin'ny ilany andrefana dia isaorana ny tompo anefa fa ny tamandraka-riva ny mpino teto mpinona tompo teto Antanandrano isaorana koa foibeny sy ny fanapino dia vita tamin'ny volana oktobra zay fototra izay efa ao anatin'ny fandrafetana ny briky izay izany hoe efa mahatratra any amin'ny metatra sy 70 any ny briky zany manodidina izao dia hiditra ny fametrahana ny poto zay dia anatanteraka ihany koa zany fanaovana ny lainto zany amin'izao fotoana izao zany zay zany ny azakatsaka natao tamin'izay fanorenana teny Antsahatsiresy izay nona fahavitrian'ny mpino tamin'ity an'io ty izay natrika ny fotoam-bavaka ny ara-tafafikirana raha ny fahavitrian'ny mpino tamin'ity androany ty dia tsy mitsahatra ny tombo vahoaka an'Andriamanitra tena hitantsika ny fahafenon'ny fiangonana zany hatrary amin'ny farany alika laty amin'ny fiaino tanteraka zany hipoka mihitsy tanteraka ilay teny hoe mikisakely fa tsomby atsony ty toerana ty zany izany hoe raha izao no mitoy zany ilaina vita malaky dia malaky Antsahatsiresy fa tsy ombitsony eto Antanandrano zany fazara-potoana anareo anatin'ny fiangonana zany ny esaka hoe fitoriana ny amin'ny taona 2014 zany ny fandaharam-potoana anay zany dia miezaka mihitsy zany
zany zay anatanteraka izay hoe fahavitan'ny fiangonana zay satria raha nitanjona raha sitrapon'Andriamanitra zany dia mety isy fivana hoe asinariana zay fiangonana izay zany raha mijery ny fahabetsahan'ny zanak'Andriamanitra zany dia avy hatrany dia ho asinariana izay fiangonana zay ka miezaka mihitsy zany zay miatotosany zay raha sitrapon'Andriamanitra ato anatin'ity taona 2024 ity zany marana anazy angamba dia zao hoe voalohantena aloha dia isaoran'Andriamanitra ny amin'ity sabata 20 janoary ity ary isaorana ny ray aman-dreny filompanorona dia ny ray aman-dreny pasteur Mahiolina zany tonga nampahery anay taty amin'ny ty zanam-piangonana Tanandrano ty androany Andriamanitra ilay manakare pasofavana ray aman-dreny amaly fitianao aefa be amin'ny asan'ny tompo izay nanirahany anao ary isaorana manokana ihany koa ireo délégation niaraka tamin'ny ray aman-dreny pasteur tamin'ity androany ity isaorantsika vahoaka n'Andriamanitra rehetra isaorantsika tompona raikitra rehetra nafana na natotosa zao sabata miavaka zao teto amin'ny fiangonana Tanandrano isaorana ihany koa ireo mpanao gazety avy eo amin'ny radio fanambarana zany ny ambaratonga mpahefana rehetra dia isaorantsika Andriamanitra raha niresaka izay fanorenana izay moa dia misy raha teo ny komitiny fanorenana entina indrindra andrindrana ny asa rehetra manodidina izay asa fanorenana izay raha teo moa no nitafana tamin'ny voalohany izay komitiny ity fanorenana ity izay rahantsika avy hatrany izay fanadihadiana izay raha nanomboka ny 18 juin 2010 no nanomboan'ny birao fanorenana teto amin'ny fiangonana Tanandrano dia hita tokoa zany fa miazakazaka ny fanorenana satria ahery-taona sy tapany zany zao no totrana izay fanorenana zay efa nahavita ny trano gardie zay mirefy 9 mètres sur 3 isika navita ihany koa ny WC zay mirefy 7 mètres sur 3 ary ny fiangonana amin'izao fotoana izao zany zay mirefy 40 mètres sur 20 zany dia efa any amin'ny 2 mètres 40 zany zao ny avon'ny fiangonana dia tsapa sy fantatra fa miazakaza tokoa zay asan'Andriamanitra izay nisy ny famizatana nataon'ny fobea mandeha isaky ny volana iny zany ny fanomezana nataon'ny foibe zany nandritra ny 2 volana dia nahatsapana fa na fampaisaranana tokoa satria mitsasaka ny ampafolo-karena zany dia nijanona ho an'ny fanorenana tanteraka nanampiana ny fanodinana ny fanorenana ny fiangonana eo Antsahatsiresy ka dia voalohany indrindra dia misaotra ny ray aman-dreny pasteur Mahiolina satria izy namea-tanana ny amin'izay fanampiana ny fiangonana Antsahatsiresy ka dia vokatr'izay zany dia miazakazaka tanteraka ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra raha miampy ny ezaka ataon'ny fiangonana ampy izy miampy ny ezaka ny fiangonana zany ny ampy hoe tsy tena hoe ampy tanteraka satria taotrano tsy efa nirery fa dia zay zany dia manetana ho an'ny malala-tanana rehetra manetana ho an'ny tsara sitrapo rehetra zany na fanohanana ny asan'Andriamanitra satria lehibe dia lehibe ny asan'Andriamanitra ary vola tsy tokony tsoforoana no miodina eo amin'ny fanorenana ny fiangonana Tanandrano ka dia manetana antsika tsiray avy zay ny tsara sitrapo rehetra zany anohana ny asan'Andriamanitra mba ahavitany tsakasiandavana raha ny vinavinanareo mpikarakara mety eo amin'ny 7 volana 7 taona mety ahavitany asa raha ny fisotran'ny fanorenana raha izao no jerena dia sitrapon'Andriamanitra ny 2013 zany mety hotokanana io fiangonana io satria miazakazaka dia tena miazakazaka tokoa izany fanorenana ny fiangonan'Andriamanitra izany ka mila fo aminao anaraka ny tavany aminao ny Jehova ka menao ny fiadanana zay ihany koa tompokilasy tomboko vavy no azona roso aloha tamin'ny ity fotoana ity ary dia mankasitraka ny fiarahana taminao everina ihany koa fa mitondra zava-baovao indray ho antsika amin'ny fahafantarana ity fikambanana apokalipsy maneran-tany ity izay fandarana ny arahantsika izay manome fotoananao indray raha amin'ny fotoana manaraka veloma tompokila mandra pitafa tompoko vavy